alahady faharoambin'ny volana oktobra mbola kafalina tranoray tompoko lasy tompoko vavy no itsy tena nitokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotratsika any atokantrano any ny arahaba ary asaina mpanajanytsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany io resahantsika misimisy amin'ny ity ariva ity ny tontolon'ny baolina kitra etontsika manomboka ny fotoana ary dia iresaka ny Barea-ny Madagasikara itsika izay niatrika lalao ara-piralahiana tany Frantsa izay nikatroka tamin'ny ekipam-pirenen'ny Comoro omaly asabotsy izany tany amin'ny kianjan'ny Saint-Leforest région parisienne no nanaovana ity lalao ity araka ny efa henontsika sy fantatsika ny vokatra dia nisaraka tsala iray noray ny Barea sy ny ekipam-pirenen'ny Comoro baolina tafiditry babasy teo amin'ny minitra fahadimy no tafiditry ny malagasy tamin'ity azany malagasy moa napiditra ny baolina voalohany ny akaikikaiky ny fizaram-potoana fiafarany ny fizaram-potoana voalohany dia voasahala ny zareo Comoriana izany isa izany ka dia irairay ny isa izay nentin'ny rotota ny ala sasatra mariana fa dia saika ireo mpilalao mila ravinahitra any Frantsa avokoa no nandrafitra ny Barea-ny Madagasikara ny 900 moa zany dia avy any Frantsa misy kosa ireo avy any Bulgarie sy avy aty Algérie izay nanamafy ny Barea-ny Madagasikara araka ny fantatra dia amin'ny volana Desambra dia isy ny fampivondronana ireto ekipam-pirenena malagasy ireto eto Madagasikara amin'izay fotoan'izay dia hita ny mpanazatra isika ahafahana miresaka tsara ny vokatry iny lalao izay natao tany Frantsa iny satria dia maromaro ireo mpilalao vaovao izay mbola tsy fandre matetika any anarany kanefa tao anatin'ny Barea-ny Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsery Mombris, Sirboye ary Melvin mpiandry Tsatokazo izany dia izay makasika an'iny Barea-ny Madagasikara iny fa taorign'ny lalao dia nisy ny resadresaka ny fanaovana tamin'ireo mpilalao ka isan'izany fanevima eo ihany koa babasy ary voavy Paulin arahantsika izay fanadihadiana izay falmiarabantsika rehetra mpanaraka ny matv zany aloha voalohany indrindra angamba dia misorana be da be aloha natolotra mpilalao ho an'ny vahoaka malagasy eto Paris sy teto Europa sy hatrany amin'ny vazantany efatra any tonga daholo nafinahitra ny ambiance match natao iverina kely le match angamba ataoko hoe match fanazara-tena farany ho an'ny Barea ilohan'ny etrehana Sénégal any Madagasikara misy mibangy vaovao tao amin'ny ekipa misy mibangy efa ataova zay vao miverina raha tsy tena raha tsy anisy tena trany Mombris moa fa elany matsona fa zay vao tonga misy koa mibangy vaovao ohatrany Ibrahim koa fa atao ihany fa mitaverina misy mibangy vaovao ohatrany Fabien misy mibangy vaovao ohatrany Melvin koa dia araka ny teny mpanazatra moa dia hoe ohatrany hoe match d'entraînement anankiray ahafahana mijery ny mpilalao rehetrarehetra ary ny mpanazantsika moa dia natsipika tamin'ny fanandresaka tamin'ny mpanao gazety nataony fa dia hoe miandry ny locaux izy satria tsy afaka namonjy ity regroupement ity ny locaux satria ny mbola en championnat ny Madagasikara fa amin'ny volana Desambra dia misy regroupement atao any Madagasikara no tournoi any Madagasikara zany miaraka amin'ny coach du puissance staffiny dia any izy manao évaluation rehetrarehetra mbola betsaka ny joueur afaka miditra l'équipe nationale court sy club aka hoe mitsanio 25 na 23 fa mbola betsaka fa tsy tena ratsy taiko joueur roa na telo mbola mamy GRV Fabrice Toby Mario Leda mpamaritra tamin'ny Njiva betabe zany mbola bandy any fa io moa zany organisation hoe tsy afaka namonjy ny regroupement zareo dia coach hitana any amin'izareo any anao tournoi miaraka amin'ny expatrie vitsivitsy angambany amin'ny Desambra anao tournoi lehibe any Madagasikara anao tournoi any Madagasikara dia ngamba amin'izay fotoana izay rehefa mila mpampantanay coach fa ohatry say ihany ngamba mivaly teny fa mikasika le match andray zany nanao match tamin'ny Comoro tsika ekipa tsara koa Comoro niady baolina natoka reo nisy nafanafana kely any satria nijanona zay no matery be anazy nafanafana kely any nijanona 2 minitra imbonga mambola satria misy nainga afaka hiatana nainga ho avy fa zany hoe
mijanona ho fair play ihany moa nafinaritra vita amin'ny baolina fa niarana manao klapina ny supporter. Voalohany indrindra aloha amin'izao fotoana zao ny équipe nationale efa